vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana iotofatitra ahitanao ireo fidronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba azy ampiravoravoana lehibe no iarabana antsika manakavy a manaraka ny fahitalavitra na réseaux sociaux zay ahafahanao mandray zao fantarana zao dia tinonao anao a ny fiadanana ny fanambinana ny fanatrehan'ny tompo ihany koa fahasoavana be dehibe amin'ity fotoana mahafinaritra zay afatsika indray a mianatra tenin'Andriamanitra ity. Ny tenin'Andriamanitra moa dia milaza manao hoe mifampivavaha ianareo mba sitrana antenako paster André Alvarez dia miaraba ihany koa ny paster Tovinarivo miaraba ny teknisiana rehetra marina amintsika fa maromaro no teknisiana ambadika ao dia atolona ho an'izy ireo koa ny fiadanana sy ny fanambinana miarabantsika mianakavy miarabanao paster Tovo miaraba ny pasteur André Alvarez ary miarabantsika rehetra tompoko na eto Madagasikara na tia ivelan'ny Madagasikara aty zany ivavaka tsika amin'izao fotoana zao ary mimanana fa isy karazana délivrance foya izay ataontsika amin'izao fotoana zao naiza misy anao mivonona ary ivavaka atsika raha eo dia misotranao zay satria fifaliana lehibe ao anay zao fotoana zao hoe afana indray a mandray fahasoavana be dehibe fanambinana valimbavaka fitain'Andriamanitra sy ny fahasoavana fanasitranana sy ny maro samihafa izay tedavy ny tsiraray avy andrasan'ny tsiraray avy tompo araka ny teninao moa milaza manao hoe mena fahifaninareo a anitsaka mainko sy ny menarana ary andesiny rehetra nanany fahavalo zany amin'ny anaran'i Jesosy tompo ampiasainay zany fahefany zany idina ny asana devoly amin'ny anaran'i Jesosy miala ato amin'ny ato zao tokantrano zao miala amin'ny ray mpianakaviana miala amin'ny reny mpianakaviana miala amin'ny reto ankizy reto na retina tazo mamay zany na retina mampatamaka ampandrina na fivotosana dia miala amin'ny anaran'i Jesosy miala ny fanahintainana amin'ny anaran'i Jesosy reo karazana fanahintainana na any amin'ny loza fanahintainana zany na any amin'ny tratra na any amin'ny kibo na any amin'ny tongotra naiza na any amin'ny lamosina azy amin'ny fanahintainana zany miala amin'ny anaran'i Jesosy naiza ny faritra mivatana na amin'ny ratsambatana na amin'ny lohalika amin'ny anaran'i Jesosy a miala ny aretina rehetrarehetra miala ny aretina rehetra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy alefa niafo amin'izao fotoana zao niafo mifanahy masina niafo mifanahy masina mandevona zany asana devona zany mandevona zany aretina zany amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny ran Jesosy koa ho amin'izao trano zao ny ran Jesosy manafaka amin'ny ozona rehetra ka ninninona ozona zay nanaraka hatramin'izay ozony fahafatesana ozony tsy fananana vady ozony aretina ozony faravana asa ozony faravana tokantrano tapaka zany ozony zany amin'ny anaran'i Jesosy ny ozona rehetra noho ny amin'ny ran Jesosy a tapaka zany ozony zany tapaka ny ozony amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anaran'i Jesosy fa tononona amin'izao fotoana zao fanasitranana ako sitrana ianao hiasa lamy ianao dia hositrana ianao ary ianao zay tao ambanin'ny ozona dia afaka ianao amin'izao fotoana zao ary dia manomboka mandray ny anjara voatendry mahita ny anjara voatendry miona amin'ny anjara voatendry a ary mivelona amin'izany anjara voatendry zany a amin'ny anaran'i Jesosy a aokotaina manokana ianao tompo tenin'Andriamanitra zay inona eto androany a dia petraka mba fitarehan'ny fanahy masina amin'ny anaran'i Jesosy a amen asantsika pastera Hébreu toko faraky amby folo Hébreu toko faraky amby folo andiny fasivy amby roapolo hatramin'ny fahatelopolo vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany teny zany Hébreu 11:29 dahoary finoana no nitana ny ranomasina mena toy ny manditany maina izay manandraman'ny Egyptianina ka dia voateliny izy finoana nampirodana ny mandany Jeriko rehefa niodidina avitona pasteur makasitraka indrindra pasteur André Alvarez tsara foana moa zany ny mametraka aloha zany a ny fanentanana itya ny fiandohan'ny fandarantsika pasteur ny alarobia
fahadimy volana aprily na avrily, tsy haiko moa zay tena teny gasy mazava na aprily na avrily mety daholy fa ny fahadimy volana aprily tsika no ankalazan'ny paska zany. Io mihitsy zany no daty précis rehefa tena natao ny fandalinana ny baiboly dia io lay voatondron'ny soratra masina manao hoe amin'ny andro 7 ny volana voalohany dia paska ho an'i Jehova zany pasteur. Ny fomba fanisanan'izy io dia tsotra be. Ny 17 ny volana mars, alakamisy 17 ny volana mars no manomboka ny taom-baovao ara-baiboly. Tsy taom-baovao malagasy moa zany resantsika eto fa ara-baiboly. Dia raha manisy ianao dia io fahadimy ny volana aprily io zany no andro 7. Raha mandinika ihany koa tsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodus 12 dia misy teny anankiray izay eo miteny manao hoe alina no tandremana ho an'i Jehova izany. Alina no tandremana ho an'i Jehova zany hoe ilay nivoany zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte zany, lay nalatsahan'ilay rà, nalatsahan'ilay rà dia tamin'ny andro alina. Fa ny paska ty amin'ny testamenta vaovao dia hoy ny Korintiana 2:5-7 manao hoe fa voavono Kristy paska ho atsika. Kristy maty ho atsika zany no tandremantsika, fa lay daty fotsiny no mitovy pasteur. Kristy maty ho atsika teo amin'ny hazo fijaliana no tandremantsika, fa tsisy idirantsika amin'ilay fitandremana n'ilay paska re amin'ny Exodus 12 satria paska ny zanak'Israely nivoana tao amin'ny tany Egypte iny, fa ny atsika ty paska ilay nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana. Ka tsy fahotana ny manao alimbavaka amin'ilay hoe 4 fa ny tena izy zany pasteur raha tena ankalaza ny tena ao anatin'ny baiboly dia nanomboka tamin'ny 7 maraina, ora 7 ozy ny soratra masina no niantona teo amin'ny hazo fijaliana Jesosy, ary tany hoany amin'ny ora 7 tany hoany izy. Zay izy vao niala teo amin'ny hazo fijaliana io. Ao amin'ny filazantsara ny marika moa zany no tena manazava an'izay andalatsoratra masina zay, zany hoe le ora 7 dia le fidirantsika amin'ilay amin'ny 7 maraina iny mihitsy dia ateo amin'ny 12 ka hatramin'ny 3 teo. Dia teo zany izy ny tena niatrika ady mamay le hoe maizina ny tany aman-danitra, tena feno hoaizina tanteraka zany izao tontolo izao tamin'ny fotoana io. Dia ny arivariva iny rehefa tapitra lezina dia notsondromina ny lany voan'i Jesosy. Rehefa voatsindrona ny lany voany dia latsaka le rà. Iny le rà iny le paska pasteur, voavono Kristy paska ho antsika. Any hoany amin'ny 3 mahery any hoany zany dia miditra tokoa tsika eo anatin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny fotoana io. Zay no mahatonga antsika ankalazan'ilay paska amin'ny andro atandro be nanary, satria misy ihany moa no ametraka an'izay fanontaniana izay pasteur. Ny fiomanana amin'izy io fotsiny pasteur dia zava-tsotra be. Aoko ho tonga ianao mana masina tena tsara dia aoko ho tonga. Zay zany tena toka hoe fa tena fa fiomanana amin'ilay izy aoko ianao ho tonga ao anatina fanamasina tena tanteraka mihitsy satria tombony lehibe lay fankalazana ny paska. Raha somary asiko tsipiteny kely tsy resaka zavatra lalina be, fa raha voalalina be misy tsy mahazo. Inona ny mahasamihafa ny fandraisana ny fanasan'ny tompo amin'ny paska? Ny itovizany aloha dia samy mandray ny ràny Jesosy, samy mandray ny tenany Jesosy. Zay ny itovizany zay. Samy zavatra nodidin'ny soratra masina ho atao, ary mitovy, tena mitovy, tsy misy valaka mihitsy zany rehetrarehetra zany. Fa ny mahasamy azo fotsiny ny fandraisana ny fanasan'ny tompo dia voasoratra manao hoe naoviana ianareo ny mihinana ny tonomoftony sy misotro mokapoka dia mahatsiaro ny nahafatesan'ny tompo. Mahatsiaro ny nahafatesany fa ny paska kosa dia mahatsiaro ny nahafatesan'ny tompo sy mahatsiaro ilay andro nahafatesan'ny tompo pasteur Alvarez. Zany hoe io zany no anisan'ny andro fety kristianina manana ny maizy azy. Tena fety lehibe io, tena fety lehibe, sady fandraisana fanasan'ny tompo zany ny fety kristianina amin'ilay andro paska zany pasteur. Ohatran'ireny le hoe fankalazana ny 26 juin, fankalazana ny 29 mars, fankalazana ny anina rehetrarehetra eny. Zay no mampiovaovan'le daty tsy voatery foana hoe amin'ny andro voatokana anankiray andro alahady na andro alatsinainy na sabotsy foana, fa miovaova satria 14 le daty, 14 nisana ozy ny baiboly dia miovaova foana arak'izay zavatra izay. Efa nisy fotoana nanazavana zany fa fampatsiahivana zany resaka tantaraiko amintsika izany. Iverintsika
amin'ilay lohevitra zay efa ny anarantsika teo ambony miresaka mahakasika an'ity finoana ozy no ny tanany ranomasina mena toy ny mandeha tany maina zay mba nandraman'ny egyptianina ka de voatelina izy. Misy tantara mitoy izy io pasteur, tantara mitoy. Inona no natonga ny Mosesy satria miresaka Mosesy mantsy ty zavatra ty nasokatra ny ranomasina mena. De jereo tsara lay ataoko hoe antana tohatra ny angian'ny Mosesy. Ozy izy le fanazavana ny antsika maly manao hoe rehefa nanomboka lehibe Mosesy de niala tao amin'ny tranony Farao izy ary nandatsy atao hoe zanaka ny zanaka vavy Farao tsony na de toeram-boninahitra aza io de niala tao Mosesy. Eo zany de efa misy teboka lehibe anankiray sady hoe ny olona azon'Andriamanitra itokisana ametrahana teny fikasana ampanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe de ny olona mahafoy. Misy fahafoizanao, fahafoizana fotoana, fahafoizana ny kilalao an'izao tontolo zao, fahafoizana vola makarena, fahafoizana na de ataoko hoe ny zavatra kafizinao aza. Ary presque ny olona ampiasain'Andriamanitra de ny olona mahafoy avokoa. Zany natonga n'Andriamanitra niantso ny Abrahama, mialainao amin'ny tany dadanao sy mamanao de mandiana makany amin'ny tany zay seoko anao de atonganao firenena lehibe. Mialainao amin'ny zone de confortnao io na amin'ny zone confortable anao io de any amin'ny tany zay seoko anao mba atonganao firenena lehibe. Misy fahafoizana zany eo. Tsy ilaina discussion hoe fa maninona kosa ny manao an'izany, fa maninona tahina fotsiny amin'izao fa misy karazana fanapaha-kevitra entitra ka niteboka voalohany natonga n'Andriamanitra nampiasa Mosesy nanokatra ny ranomasina mena de ino tsara de izy nafoy pastera niala tao an-tapan'ny Farao. Faharoa, ny nahatonga ny Mosesy tena hoe nampiasain'Andriamanitra de izy nanana ny toeram-boninahiny. Eritrereto hoe raha olona zanaky ny olona ambony anankiray de avy eo lasa miverina ny androndry ary tany ampiandrasan'ondry tany no vao mainka nampitombony akoatra ny fahalalana satria i Mosesy zany anisan'ny lehilahy manam-pahaizana be izy de mbola vao mainka mitompony ray io resaka fahalalana momba ny resaka fitantanana na resaka leadership io tany ampiandrasan'ondry tany. De jereo pastera fa Andriamanitra tsy mifidy ny olona rehetra fa ny olona azon'Andriamanitra ampiasaina ka manana fanetretena ohatran'izany no azon'Andriamanitra hotahina ny azon'Andriamanitra ametrahana zavatra goavana. Raha maniry zany ianao tena hoe ho ampiasain'Andriamanitra reo zavatra goavana de misy toerana ialanao de misy toerana tsy maintsy hipetrahanao. Faharoa zay, ny fahatelo de izao, i Mosesy de nanaiky ho ampiasain'Andriamanitra ho fantsipitahina ho an'ny hafa fa tsy mijery mitombotsoany manokana. Ny raha n'Andriamanitra izy de zao ny teny ary marina ane ny teny Mosesy zany izy olona tsy mahay mandahateny, tsy mahay mikabary na ny mamangy faty ara tsy haiko raha tsorona le resaka de izy Andriamanitra nametrahan'Andriamanitra teny izy mora angatiny nanao ny vava io, izy nanao ny molotra tsy za Jehova va de tonga de nanaiky izy manao hoe intya irao am'izay tianao andrahana. Zany hoe teny hoe izy zany de nanaiky manao hoe fona tompo atao fantsipitahina. Raha vao ny olona anankiray pasteur no manaiky ho fantsipitahina tena milaza marina aminao fa ampiasa ny olona io Andriamanitra. Raha vao mifatoka amin'ny tenanao manokana ianao hivavaka hanao asan'Andriamanitra mba ho tombotsoko amin'ny tenako manokana de mety ampiasanao ihany Andriamanitra fa araka le tenin'ny pasteur Alvarez maro hoe tratran'le limitation ianao misy limitany zany hoe atreto ihany zany ny azonao atao raha angaty. Faefatra azavaiko fotsiny de aveo nareo mihinana azy fotsiny ohatran'ny mihinam-bary sosoa nareo aveo pasteur fa alefa fotsiny kely ny faefatra pasteur ny zavatra nananany Mosesy de ny fasahina. Jereo tsara fa
ny fahasahiny Mosesy niatrika ny Farao. Zany Farao zany mantsy tena miteny amintsika efa nazavantsika teto zany hoe i Farao tsy filoham-pirenena tsotra, i Farao tsy mpanjaka tsotra fa amperora. Izy no domine teto ambonin'ny tany tamin'izany fotoana zany, tovitovy andreny Nebukadnezar reny. Fa nanana fahasahina hiatrika an'io lehilahy io izy paster, tsisy tahotra anakely akory azy. Ny fahaenina sa fadimy zay de nanam-pinoana ary tena miteny aminao fa zay finoana tao anatin'ny Mosesy zay anisan'ny nanehoan'Andriamanitra ny fahasoavana ngezabe tao anatiny. Jereo tsara fa rehefa nanam-pinoana ny olona paster tsy maintsy tafavoaka, ary zay zavatra zay no hitako hoe zavatra ngezabe nampiasain'Andriamanitra Mosesy hoe inona natonga azy nanokatra ny ranomasina mena, fa tsy sokatsokatra ho azy fahatany io efa nanana expérience be lehibe izy. Ny fahaenina ny Mosesy de olo ny fahagagana, olo ny fahagagana Mosesy satria jereo hoe tsy le niatrika ny Farao ihany no tena niatrika ny Farao aza mbola moramora, fa le niatrika n'le zanak'Israely. Eritrereto hoe ny lehilahy mataty sabatra fotsiny tamin'izany fotoana zany enetsy 600 000 akoatra ny zaza mambehivavy, tsy misy fifidianana io, tsy resaka demokrasia io, fa tonga de hoe za no mitondra anareo izy Andriamanitra ary tsy maintsy mandeha nareo. Nefa misy olona ngezanao izy, misy olona manam-pahaizanao izy, misy olona avy firazana, tonga de avy hatrany ngaraina izy zany vao tendrin'i Jehova. Aizany ino an'izany? Fa nanana an'izay finoana sy fahasahina zay izy paster, de zany natonga an'Andriamanitra hoe tena ampiasaiko te olona ty. Mino fahazokazon'ny olona zay fanazabana nentiko zay paster Alvarez. Le teboka faraparantena paster aloha zana hoe nanam-pinoana sy fahasahina i Mosesy. Marina tokoa zany paster Mosesy de nanam-pinoana. Mba vakiko ihany le ten'Andriamanitra teo paster le hoe tonga de vakiko hatramin'ny fahavalo-amby-roapolo angamba efa tsika marina. Vakiko ihany hoe finoana no nitandreman'ny Pasika sy ny famafazana ny ra, fandrao atratra azy atratra ny azy ilay nandringana ny lamatoa. Di fahasio amby rapolo finoana no nitana ny ranomasina mena toy ny mandeha tany maina izay mba nandramany Egyptianina ka dia voaterila izy. Misy zavatra roa samy hafa be mihitsy paster. Jerena hoe ny zanak'Israely nitany ranomasina mena tafita, ny Egyptianina nitany ranomasina mena tsy tafita. Zavatra ray tsy nananan'ny Egyptianina de ny finoana. Herim-po de nananan'izy ireo, misy ireo de maramila matanjaka ampy fitaovana ary tena manana fitaovam-piadiana mahery vaika, mahay milomano hain'ireo daholo passe-passe commando zany reo, commando ro miaramila ny Egyptianina reo. Fa ny letika finoana mahagaga le herin'ny rano zanak'ondry paster, mahagaga ny herin'ny rano Jesosy sady manana ny duréany, manana ny portéany. Azavaiko le izy manana le rano Jesosy zany rehefa nalatsaka le rano zanak'ondry, rehefa nalatsaka tamin'ny andro Pasika paster, de iny rano zanak'ondry iny niasa, nisy heriny niasa ary dia nitondra fanafana ny zanak'Israely. Ary ny faharetan'le rano zanak'ondry ny duréany tsy nijanona teo amin'le fanafana fotsiny paster, zava-dehibe fanafana araka nyresantsika teo. Fanatratra tonga tany amin'ny ranomasina mena, namakivaky tendrombohitra tonga tany amin'ny ranomasina ny herin'izay raha zay, tonga tany amin'ny ranomasina ny herin'ny raha. Zany hoe le finoana zay nanana zanak'Israely nita ny ranomasina mena sy teo akory vonino fefa niaingatary amin'le raha le finoana niaingy. De le raha zany niaraka tamin'ny zanak'Israely. Raha tokony izy tokony horingana zanak'Israely, tokony fatiny zanak'Israely. Ary io moa le ato amin'ny Adama le tamina ndaran'Andriamanitra tamin'ny Genesis toko fahatelo, toko faharoa iny, toko faharoa sa toko fahatelo le hoe lozen'Andriamanitra hoe andiny toko fahatelo vakitsika le hoe anky efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinanana andiny voalohany zany, anky efa nataon'Andriamanitra hoe azo hinananareo ny hazo rehetra amin'ny saha. Fa hoy raha vehivavy tamin'ny menarany ny voan'ny hazo rehetra amin'ny saha de azona hinanana ihany, fa ny voan'ny hazo eo voan'ny saha kosa nefa nataon'Andriamanitra hoe aza hinanana anareo na tendrenareo fa andreo maty anareo. Re amin'ny Genesis toko faharoa misy de misy hoe amin'ny andro izay hinananao an'io de maty anao. Nohan'ny Adama nefa le voankazo paster, le zavatra tenen'Andriamanitra hoe aza hoaninao io fa andreo maty anao. De hoy izy Adama hoe hoaniko io,
tena tokony izy tokony ho faty adama paster tokony ho faty adama tokony ho faty adama fa izy ny ten'andriamanitra hoe 3 taony adama vao maty 3 taony adama vao maty fa manary adama tsy maty tamin'iny andro iny moa va mifanohitra ny ten'andriamanitra tsy mifanohitra ny ten'andriamanitra ary tsy diso ny ten'andriamanitra fa raha vakitsika ny ten'andriamanitra dia zao nisy ozy ny ten'andriamanitra hoe natafin'andriamanitra oditra zanak'ondry adama seva rehefa natsaro tena ny tanjaka nidikan'izay nisy zanak'ondry maty tao voavony kristy pasika ao atsika hito koa le tato amin'ny genesis hébreu toko faraky amby folo dia hoe le rany zanak'ondry zay nafafy ty amin'ny tolambaravarana no niaro ny zanak'israely tsy ho faty koa tamin'ny andro iny zany hoe ny finoana ny rano zanak'ondry zany dia miaro amin'ny fahafatesana paster ary tsy hoe miaro amin'ny loza miaro amin'ny ozona maro isan-karazany ny rano zanak'ondry zany tokony hoe ho faty i adama tokony hoe ho faty laha matorehetra fa noho ny amin'le raha dia voary tsy maty indray ary ny duré an'izay akory tsy hoe ny andro tsy ny any fa mandava raha ny am'izao fotoana atsika zao dia ny rano zanak'ondry rano jesosy mandava taona efa 2 arivo taona lasa zay no latsaka ny duré an'izy hatramintsika 2 arivo taona zao ny duré de temps an'izy hoe ny fotoana faharetan'le fotoana dia mbola manan-kery tahaka ny tamin'ny andro voalohany nandatsana ny raha tany amin'ny golgota ty amin'ny telobohatra nafatesana jesosy to amin'ny ady fijaliana tam'izany ny rano jesosy nefa latsaka mbola nanan-kery hatramin'izao tahaka ny rano zanak'ondry zay rehefa nalatsaka tany amin'ny Egypte tany Egypte dia mbola nanan-kery tsy tao amin'ny tany Egypte ihany fa tonga hatrany amin'ny ranomasina mena fa ny Egyptianina tsy ninao an'izay raha zay tsy ninao an'izay raha zay dia mba nandraman'ny Egyptianina nitsofoka tao anaty ranomasina mena zareo zany mba nanandrana fakakany fa tsy nanam-pinoana zay ne paster ny mila fitandremana ihany le ndray ianao zany mangalatahaka be fa tany mahita ny ohatra hoe misy olona ro raha be ositra be paster dia mivotony nifole olona rehefa voto ary nifole olona dia le olona le de mpanao délivrance mivavaka ho an'le olona votonifo eo efa manana fifandraisany amin'ny tompo tsy fantatro zay fifandraisany amin'ny tompo any fa mety hoe mivanginy fanahy masiny dia mentefa tsofina le olona votonifo tonga dia sitrana teno eo ka raha iny ianao mangalatahaka be fa tany hoe hitako tary nisy olona nanao délivrance dia mentefa tsofina tonga dia sitrana ny olona votonifo dia enao nefa tsy manam-pinoana akory dia avy tonga dia mamelaka tefa tsofina le olona mivotonifo vao mainka etanto zary mety torian'olona am'izany ianao nefa anao tsy fa le avon'le finoan'le olona tsy hananana akory ny rano jesosy zay ninony mosesy tsy nananany egyptianina akory le finoana nanany olona nanao délivrance mety tsy nanananao ary zay no inarantsika ten'andriamanitra mba tonga le finoana ao tonga ao anatinao zany hoe ny fahagagana ny raisiny zanak'Israely dia nyraisiny satria nino izy inao ihany koa zay manaraka an'ity fandarany ty mino ianao tsy maintsy hita fahagagana ihany koa ianao mino ny rano jesosy ianao dia misy fahagagana tsy mijanona ny am-piangonana ny rano jesosy tsy mijanona ny trano fivavahana ny rano jesosy paster amin'ny 5 avril io paster dia tsy hijanona amin'ny 5 avril io ihany rano jesosy fa mitongatra ny antranon'le olona tonga ny amin'ny toeram-piasan'le olona ny duré an'le zany tsy mijanona fotsiny amin'le fotoana fa mandritra ny fotoana rehetra dia misitraka mandray zay rano jesosy noho ny amin'ny rano jesosy sokatra ny ranomasina mena tsy sokatra automatika akory io fa tamin'ny finoana noho ny amin'ny rano jesosy efa nalatsaka dia sokatra ny varavarana sokatra ny ranomasina mena ny rano jesosy nalatsaka teo amin'ny azy fijaliana sokatra ny fasana ho an'ny olona zany paster zay mety hoe anatina problema be izy problema arabola ohatra dia mihina paster fa raha mino ny rano jesosy zany olo zany sokatra koa ny arabola isokatra ny seritry ny asa isokatra ny zavatra maro samihafa amin'ny anarana jesosy ny amin'ny rano jesosy dia manokatra lalana ny rano jesosy paster finoana no ny alana tao amin'ny tany Egypte tao le tany Egypte anie le tany mpanandevosany raha am'izao andro fahavelomantsika izao dia ny hoe ho an'ny olona kiraha izay voafatotry ny fahotana mamaniry te ho afaka gaby ianao tena efa mampahory vady aman-janaka tena sady mampahory vady aman-janaka na mety hoe tanora dia mampahory ray aman-dreny tena lany amin'ny revorevo maro isan-karazany fahatany rano any sady tsy anasa zereo tsara raha nanafaka ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte Andriamanitra vitany manafaka anao tanora na ray sy reny zay voafatotra eo amin'izao fotoana izao tary aza rano ny zanak'ondry arabaky teny fa ty tena rano Jesosy Kristy tompo mihitsy paster manafaka io rano Jesosy io rehefa
niditra tokoa tao anatin'ny ranomasina meny reto zanak'Israely reto. Marihana tsara aloha toy izao koa ilay fanazavako teo hoe fananinona no tamin'ny alala Mosesy no nanokafana an'io ranomasina mena io, satria izy no azon'Andriamanitra nampiasaina nanaiky ampanetretena nanaraka an'ireo drafitra efa nitansaina tamintsika teo reo dia nisokatra ilay ranomasina mena. I Mosesy no nahazo sy naka ary nino io rano zanak'ondry voalohany io. Izy mihitsy no nino ilay pasika ihany koa hoe andro fanafahana io, andro famonjena io. Dia nataony lesy pasteur Alvarez nanomboka teo tena fagagana. I Mosesy anie tsy nitady fagagana, tsy nitady fagagana Mosesy, fa Andriamanitra mihitsy naneho ny fagagana. Ary zay foana ho lesy pasteur, ny fagagana dia toro-teny velona taon'Andriamanitra ho amin'ny olona inon'ny olona fa misy zao Andriamanitra zao, satria nandevoly aza manao fagagana, dadarabe manao fagagana. Ahoana moa Andriamanitra mpanao fagagana sady mahagaga indray ny tsy manao fagagana? Dia fanehoana ny herin'Andriamanitra io, ary ataon'Andriamanitra ho hitan'ny olona hoe mba mino fa velona zao Andriamanitra ivavahany zao. Dia misy farazavana nentinao teo mampisitsy koa hoe lalana mitovy ny lalana ny tsofohan'ireo zanak'Israely sy ny miaramilan'ny Farao. Miaramilan'ny Farao zany miaramila voafantona, manana karama faran'izay tena tsara, manana fitaovam-piadiana raitra, manana fitaovam-pitaterana matanjaka dia matanjaka. Satria raha mandinika zany tsika dia ny soavaly tangenan'ny kalesy anankiray miaraka amin'ny miaramila zay ao anatiny dia soavaly 12, enina amin'ny andaniny, enina amin'ny ankilany, 12 chevaux. Matanjaka zany soavaly anankiray ohatran'ilay sary hitantsika amin'ny filme eny, fa 12 chevaux. Zay ny soavaly zay, ny soavaly matanjaka indrindra tao Egypte tao zany. Dia zao samy mitsofoka tao amin'ny ranomasina mena ireo. I Mosesy ny zanak'Israely nampiasa ny finoany. Misy mama be niaraka tamin'ny Mosesy, misy bebe, misy kakolahy, misy dadilahy niaraka taminy tao, misy olona be voka niaraka tamin'ny Mosesy mitsofoka tao anaty rano. Ary Mosesy ny zanak'Israely mitsofoka tao anaty rano tsy tahita tsy maika kanefa tsy tara. Zany hoe mandeha amin'ny vitesse normale i Mosesy. Izy tsy niteny manao mantarangana anjakakana mihitsy nareo votseo miatsaka zanareo izy mbola tarakana iry, tsy miresaka an'izany Mosesy. Mandeha normal amin'ny hafanganam-pandeha no men'Andriamanitra azy, fa Andriamanitra fotsiny nanafanganany diany. Fa miaramilan'ny Farao indray dia miaraka amin'ilay tanjaka ny soavaly 12 chevaux. Fa zao ny mahavariana, tsy mety nahatratra nyreto zanak'Israely reto mihitsy izy, tsy nety tratrany mihitsy reo pasteur, na dia nandeha faran'izay mafy aza tsy tratrany. Inona tokoa na samy hafan'ireo? Ireto ny Egyptianina dia niaraka tamin'ny traikefa sy ny tanja sy ny volany, fa zavatra anankiray loha izay nanana Mosesy nefa tsy ananany no tsy tao finoana pasteur. Resaka finoana zany hoe ny olona tsy manam-pinoana, ary mampitahotra ty zavatra resako ty, ny olona tsy manam-pinoana na manam-pahaizana na mana soavaly maro na manana diplôma maro mety ilentika ihany pasteur, mety ilentika ihany. Na dia misokatra azy io lalana io, le lalana ane misokatra io lalana misokatra io ane tena sady misokatra ho an'ny Egyptianina no misokatra ho an'ny zanak'Israely fa rehefa tonga tao ampovoambony tao izy fitahina ho an'ny zanak'Israely, fa loza ho an'ny Egyptianina. No inona natonga an'izany? Le resaka finoana ihany io pasteur. Zay ho le tenin'Andriamanitra hoe raha ho avy ny zanak'olona moa hita finoana ety ambonin'ny tany va izy, moa hita finoana ety ambonin'ny tany. Ianao le mandeha mivavaka any am-piangonanareo io, makany am-piangonantsika io, tena manana finoana ve ianao io? So dia anisan'le olona mpanatsatso sy mpanakina toroteny no le anao any. So dia anisan'le olona pitsikera fotsiny dia miady amin'ny rahavavy na ny ranadao amin'ny tompo na ny rahalaho amin'ny tompo. So dia variana mijery ny kiraro sy ny voditongotry ny kiraro ny olona sy ny hoe inona indray ny akanjon ranona. Zany ve ny mahalininao? Sa variana iady amin'ny piray fanantenanao amin'ny tompo? Ngamba tsy zany izy pasteur. Tena finoana no ilaina pasteur Alvarez. Ary eo tena mandinika ny tenin'Andriamanitra eo pasteur hoe ny olona rehefa manam-pinoana
na ohatrany tsy teteny an'ity za dia teneniko ihany hoe tafavoaka raha lasanabavy tafavoaka jereo io ny andiny fa telopolo finoana ny nampodana ny mandany jeriko rehefa nodidinina fotoana inona ny zavatra traka atao jeriko ny hidy mafy jeriko zany dia tandindon'le fiainana hitanao le fiainana tena mikatso ny arabola mihidy daholo ny fahitapity rehetra tsisy lalana ivoahana tsony mitety bromakattsy ohatrany voahilika makary ohatrany tsisy tsirarahin'ny olona na namana mpiaramianatra taloha aza mba misy namana ihany matsy mba tafita ny namana taloha ohatrany tsy fantany mba manao présentation anao za le RW taminao iny le ohatrany saosaotranyzao de le professeur atsika le profiny mathématique générale atsika tam'izany fotoana zany ihany monsieur Rakotonandrasany tsy de alala izy tafitako ihany le profi comptabilité atsika tamin'ny fotoanandro de ianao amin'io tsy raha iny olona le namanao tafita io tokoa mantsy hoe ny omby mahitsy le lafiny namany fa zao anefa pasteur Alvarez io olona somary ohatrany resy io ka mihita ny varavarana ohatrany ty mandany Jeriko ty zany hoe tena mikatona daholo lalana rehetra efa imbetsaka moa mpanompon'Andriamanitra samihafa nanazavany teto hoe ny atevony zany mandany Jeriko zany de 32 mètres matevina be azo anorenina na 5 étoiles anankiroa eo amboniny zay nefa inona zavatra tranga tsy nisy fitaovam-piadiana na naseho teo tsisy fitaovana mahery vaika avy any Rosia teo na avy any amin'ny Zelensky na avy tany amin'ny Bashar al-Assad fa inona zavatra tranga finoana de manaraka baiky fotsiny ele Josoasy ny zanak'Israely miododina inenina impito ary amin'ny any fafito midodina impito zany hoe intelo amby folo ny odikodina teo intelo amby folo izy ny odikodina teo mirodana lisy pasteur ao ambadiky le fiodana lisy fitahinany atao ambadiky hoe zany hoe ny lalana mikatona rehetrarehetra ny lalana mihidy rehetrarehetra na lafim-piainana io pasteur na resaka miditra borao io na resaka fahitapity amin'ny akapobe mihitsy tena tsapanao mihidy tena misy rindrina be vato manakana io le blocage io tena misy vato manakana ny fiainanao misy limitation ny fiainanao misy sabotage ny fiainanao tena mikatso ny fiainanao fataro fa ny finoana no nampirodana ny mandany Jeriko raha vo tsy manam-pinoantsika tsy mirodana zany io mando eo misy amintsika ma tsy mafanafana fo be de mirehitrehitra be afaka mangofongofotra tanana be ohatr'izao de mety atsika hoe ho tain'Andriamanitra satria fa nangofotra ny tanana nefa avy eo pokaty tsy manana ninninona vo mirava ny anna de nino lasa misambobarra raikilao ary aman'olona re hoe averina amin'ny herinandro de sady tsy fitafaverina koa izy de ozy ny olona vavaka mpandainga fa hitanao azo avatiky zany tantara zany ny amadirana zany tantara zany de hoe manomboka manam-pinoana rapitso angamba pasteur azavaintsika amin'ny Antsipre mihitsy hoe inona moa zany ty tena finoana ty inona le finoana mahavokatra mihitsy le finoana azahoana zavatra mihitsy pasteur azavaintsika amin'ny olona satria sady miantoka amin'ny famonjena izy io averimbentsika itofona zany teny zany hoe raha ho avy ny zanak'olona moa ahita finoana ety ambony tany va izy raha vo tsy manam-pinoana de tsy ahita zavatra pasteur Alvarez misaotra pasteur am'izay fanazavana zay raha diniako le zavatra nytenenao teo pasteur dia misy hoe enchaînement de victoire zany hoe fandresena mitohitoy zany le zavatra nisy teo raha jerevana mamaiky tokoa de hoe foka atao amy tany Egypte aloha zareo rehefa andevo atelopolo sy efajato taona foka atao amy tany Egypte tsy ringana tamin'ny andro Pasika nitany ranomasina mena rodana mandany Jeriko halleluja zany hoe tena nitotoy foana le fandreseny ny lala marina de taka ny fotoakandro maraina zay miamazava miamazava mandrapitotovona ny andro zao nefa le izy pasteur rehefa dinianao kaiky koa nefa le izy de zao tsy tonga de nitoy avy etany le fandresena fa nisy tao anatiny tamy tany Egypte ohatra de zao niezaka nanaka ny farao no seho sakatsakana tao fa resy farao tamin'ny andro Pasika indray resaka fanandray no sakatsakana tao saika nringana tao resy ny fanahy maloto tamin'ny tanany ranomasina mena miaramila saika tsakatsakana tao resy ny maramila tamin'ny mandany Jeriko ny ponina tao Jeriko mihitsy no niarany raha ina ny rasaina saika tsy resy mihitsy fa resy daholo zany hoe le fandresena zany tsy tonga ho azy
fa nisy ady de nisy fandraisena, 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 fandraisena foana ny avaran'le resaka paster. Ary zay mahatsara n'ty finoana ty zany paster. Marina fa tsy le finoana zany tsy nasakana an'le ady paster. Le finoana zany tsy tonga de nanjavona le ady, nanjavona le ranomasina mena, nanjavona le mandanjeriko, tsy zay le izy. Tsy hoe nanjavona le olana fa tao anatin'le olana mihitsy no nisy vaolana avy any amin'Andriamanitra, nisy famatsiana avy amin'Andriamanitra, nisy fanafana, nisy fanasitranana avy amin'Andriamanitra. Ohatra hoe mety misy olona zao menantsika paster am'izao fotoana zao marary izy ary za de mino paster amin'ny fotoana ienonatsika zao misy finoana zao tafidany aminy zao maray finoana izy am'izao fotoana zao satria mihaino an'izany tenin'Andriamanitra zany. Ary finoana ao anatinao io le aretina mety tsy voasakana taminao fa niala le aretina rehefa avy eo de inao fa sitrana somatsara. Mety nisy fotoana ianao nandalo tsy fosina fa am'izao fotoana enonao zao tenin'Andriamanitra zao de misy lalana misokatra de mikisaka ho azy le tsy fosina. Mety nisy ady eo alohanao, mety miady mivady nareo mivady rehefa iomany anapiditra divorce mihitsy, efa mety hoe ndray natory any ambony rihana de ndray matory aty ambany rihana de efa samy monjomonjo be, miavonavona be, fa fangarigarika fotony eo an-trano ao. Fa noho zany tenin'Andriamanitra zany mety tsy voasakana le ady taminareo mivady, fa zany tenin'Andriamanitra zany nampikambana anareo mivady indray, lasa misy fandeferana, lasa misy famelan-keloka, lasa misy verina le fankatiavana, de lasa ohatrany adino le ady teo zany hoe na de misy aza ny olana zany zay lalovanao am'izao fotoana zao, rehefa io finoana io no ampiasainao, rehefa io finoana io. Ary zay ny fampianaranao maly paster, le ny finoana de tsy anaram-piangonana tompoko, ny finoana de tsy toeram-pivavahana fotsiny tompoko, fa finoana dia ny tenin'Andriamanitra Jesosy mihitsy tsara hoe ho an'ny olona zay manaraka amin'ny réseaux sociaux moa de tsara ihany izy mivelona menopenan'izay fampianarantsika maly de le finoana io io no ampiasainao io. Ary nininona zany ady atreanao lasa makatò tenin'Andriamanitra ianao. Momba ny zanak'Israely nitany ranomasina mena paster hoe niditra tao amin'ny ranomasina mena zanak'Israely niditra tao koa ny maramila, fa maramila ringana zanak'Israely tavavoaka. Ny lalana alehan'ny olona mino tsy azo alehan'ny olona tsy mino. Ohatra mivarotra ianao, ohatra paster misy olona mivarotra anankiray, ohatra hoe teo amin'ny toerana anankiray izy mivarotra tsy haiko zay hitanana mety teo, mety hoe gargoty, tsy nandeha mihitsy le tsena teo namity le gargoty de avy le olona mino anankiray hoe zaranga mino raha za mampiasa an'io tsy maintsy tavavoaka. Ka raha olona mino mety amin'ny olo-kafa le izy tsy nety, fa ho an'olona zay mino ianao mety ety aminao io zavatra io. Aza matahotra ianao raha tena ao anatinao fankataovana tenin'Andriamanitra, finoana tenin'Andriamanitra, tsy mety tamin'ny olona le izy fa mety aminao, tsy mety amin'ny miaramila ny Egyptianina fa mety amin'ny zanak'Andriamanitra. Taka zany koa hoe izy telo lahy paster Sadraka sy Mesaka sy Abednego na tsy tao anaty memo rehetra afo zareo tao anaty afona fanan'inimpito, na le olona andeha hanipy azy tao raha may tonga de maty avy hatrany. Zareo nefa nampidira tao anaty afo tsy maty azy zareo. Zany hoe lalana nalehan'ny olona mino tsy azo alehan'ny olona tsy mino. Lalana alehan'ny olona mino mampamendram-panontaniana hoe izy koa ve de mba ety, izy koa ve de tafavoaka, zany koa ve de mba possible, zany ve de mba mety. Ohatrany tsy mety le izy, fa rehefa tena ao anatinao ny finoana mety io. Ataovy manomboa zavatra, manaova zavatra fa mety io, manaova dingana mety io. Sitrana ianao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maty amin'io aretina io ianao, sitrana velona ianao fa tsy maty zany ianao amin'ny anaran'i Jesosy, na de efa ao anatina coma zany havanao am'izao fotoana zao amin'ny anaran'i Jesosy tsy maty zany ny havanao, velona io. Ny hafa mety hoe maty na de isy arivo aza lava eo anilanao de jery maso fotsiny ianao fa tsy anina Israely amin'ny akavananao de tsy atra aminao zany. Zay le finoana zay rehefa mino tenin'Andriamanitra ianao tsy maintsy tafavoaka ianao paster. Raha eto amin'ity antaratsoratra masina ity sady mamaraparana kely tsika de tsy mitombona eto amin'ity antaratsoratra masina ity ndresako tsy mitombona le hoe vitan'ny hafa ve de tsy vitanao, atao fa vitan'ny hafa ve tsy vitanao, tsy mitombona zay eto satria tokony vitany reto miaramila ny Egyptianina reto no tafita raha jerena amin'le gabariany zany sy le fahalalany sy le fahaizany. De mety nisy naporisitra mihitsy izy, naporisitra ny debandry zareo tare ampita tare paster i Farao hoe vitan'ireo ve de tsy vitananao, maninona raha idirana fireo reo olona osaosy reo sady tsy misakafo tsy mihinana legioma reo fa mena fahagagana fotsiny. Jesosy zao ny fiveloman'ireo nitsofoka le Egyptianina fa fahitao hoe vitan'ireo tsy vitanao, tandremo tsara havana,
tandremo no mifaninana man'olona ka hiteny ianao manao hoe vitany ranona ve de tsy ho vitanao, vitany zanaka ranona ve de tsy ho vitanao, vitany pastera ranona ve de tsy ho vitatsika. Tsy azo ifaninanana, tsy azo ifaninanana. Ny olona mino ary manam-pinoana tsy azo ifaninanana pastera. Raha ifaninana amina olona anankiray manana finoana ianao de ny finoana ao aminao atevenina misimisy kokoa. Fa ny olona manana finoana pastera tsy azo ifaninanana. Ianao ifaninana Mosesy, fa rosy Mosesy zany tsy azo apitaina, tsy azo apitaina zany. Samy pitarika ireo a, samy pitarika. Mosesy anie nafinatra tamin'ilay izy tafaverina eo amin'le toeran'ny filoha ihany izy. Fa filoha miaraka amina fahagagana. Fa i Farao ilay ilay filoham-pirenena tao Egypta tamin'izany fotoana zany nga misy ninino netehitra tamin'ny miaramila sy ny soavaly, fa ity fahagagana niaraka tamin'Andriamanitra. Amin'ny sabotsy zao moa azavaintsika misimisy io pastera satria hitako hoe lalina be zay fampianarana zay ma faranantsika aloha zany ny fotoana tamin'ity androany ity. Raha eo misaotranao ndray a tamin'iny fampianarana iny a zay noverinay fa mba nampianarana zavatra misimisy kely mahakasika an'izany resaka finoana zany. Etam-pamarana an'ity fotoana ity atombo de matsiaro foana mivavaka ampinoana ho an'ireto olona marary. Ianao angamba le misy karazan'olona ohatrany sepotsepotra zao mandeha an'ity fandarana ity mijery anay amin'izao fotoana zao. Na misy fitosana ao amin'ny faritry ny kibonao ao a, na tsy mahita tory mihitsy ianao amin'ny alina. Angamba tena tsapanao mihitsy hoe mihidy ny lalana, tena mihidy ny lalana dia misento ianao mijery ny fiainan'ny olona hafa mandeha. Amin'izao fotoana zao a mandidy an'izany asana devoly mitondra blocage zany a, miala io amin'ny anaran'i Jesosy. Tononiko fa tahaka ny fisokafan'ny ranomasina mena, satria izay koa de mba manana finoana na mety hoe tsy mitovy a Mosesy aza. Misy finoana ty anatinay ity misokatra ny lalana. Raha misokatra ny ranomasina mena de misy lalana misokatra eo anoloanao a amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra indrindra tompo. Amen. Amen. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra mifarana teo ny fotoanantsika ny sabotsy ho avy zao a fa 5 ny volana marsa eto amin'ny Foibe les 3 frères eto Andrefanambohijanahary eto amin'ny temple de la foi eto Bypass eto Jerusalema Ankarobato no anatanterantsika ity fitombavaka lehibe sy goavana ity. Ary azadonoina fa amin'ny 5 volana avril ho avy zao na aprily zay manavananao na aprily na avrily dia misy ihany koa ny fankalazantsika ny Pasika ny Jehova lay Kristy voavono ho atsika mianakavy a samy totosaina amin'ireo toerana ireo izany. Ny fitahin'Andriamanitra ho amintsika rehetrarehetra hotahiny tompona itsika eto Madagasikara ny antsika ty ivelany ny namana teknisianina Piero Ivan'ilay Narakotarivelo Stefan ina sandratry ny avo ny rahalazo misy zo anankiroa ihany koa mampita zo sary sy feo zao a de samy hotahin'Andriamanitra daholo a. Eo koa ny rahalahy manda ihany koa dia teo daholo hotahin'Andriamanitra veloma tompoko. Vahaony oloko, vahaony oloko, andraisanao toroteny mahery vaiko, anova tanteraka ny fiainanao, vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fidorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahaony oloko, vahaony oloko, nandeha tantety tsy mba azy.